faly mitsidika antsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny Colisson TV manaraka amina tarika iray indray tsika iverina tany amin'ny ampanembonembona ny taona 2027 tany ny tarika Zopanage. Efa eto anilantsika sahady ireto vahiny Parfait Sindrina izay ataontsika hoe fondateur mihitsy namolavola namorona ny tarika Zopanage. Tonga soeto aminay miarahaba anareo. Avy hatrany dia manidikitika be ilay hoe Zopanage afa izay anaran'izay ry zareo. Anarana Zopanage zany zay sady fianakaviana no bandibandy mipetraka tena Amboboteny dia tamin'ny voalohany fotsiny hoe nisy hoe Zopanage hoe Zouzou Parfait na sy ketraka sy sisa fa anarana noentina fotsiny zay fa zay rehetrarehetra dia teo daholo. Anarana zay ny hitanay efa nety tamin'izany fotoana zany dia salon atao an'izay ilay izy dia ataontsika hoe activité ao anatin'le fiainana sy le hoe carrière mihitsy hoe tamin'izany hoe carrière envisagée chanteur izay ve no tena tanjonareo tamin'izany fotoana izany na dia hoe nisy ary le tamboho sy le hoe fampiaraha-peo kely madinidinika teny. Eny ny ankizy rehetrarehetra manofinofy daholo hoe ho lasan'izao mba ho lasa malaza lasa vedety rehefa tihira matetika manana zay fanirin'izay daholo fa ny Zopanage nefa nay zany tena marina tamin'ny raha apetraka amin'le conjoncture nisy tamin'izany fotoana zany dia na ny ankizy tia baolina na ny ankizy tia hira ray amin'izay ihany fa tsy dia nisy loatra hoe ny choix hoe andeha aninona na andeha aninona fa ny anay zany ohatrany hoe nahatonga anay tafaraka dia fitiava-kira be mihitsy hira foana dia mirandry mahaleo sy lolomo ohatra mazava ho azy fa zay foana netim-boan'ny groupe rehetrarehetra même génération taminay zany. Araka nareo tamin'izany taona 20 dia ohatrany ahoana reny fomba nanangonana n'le élément andrafitra n'le maha-Zopanage. Zay aloha zany marina mihitsy hoe misy roy mpihavanana ihany ohatra hoe zay Zouzou mantsy zao zanak'olo-mpiravavy dia zay anisany hoe mitaritarika fotsiny zay zany hoe hanangana an'ilay tarika fa rindrina efa teo zany rehetrarehetra dia efa mitovy fotsiny le filina sy le zavatra natao dia niaraka foana ilay izy dia nao anatin'ny tarika kosa amin'ny sampamorona daholo dia tonga dia nety le fa ny anapelykely an'izay angambany dia aleoko mariana dely meloa fa en fait ny betsaka zay ny mpikambana fa nisy anankitelo zay efa nodimandry dia zay koa no ohatrany voamena nampamafy an'le fototra le tarika angambany satria ohatrany hoe tsy fohinay ilay lasa sady anisany tena Zouzou zany tena anisany tena hoe mpamorona ny tarika mihitsy leader anay zany tamin'izany dia lasa moa izy dia nanjary tsy maintsy lasa zany izy dia zay nanohy zay dia tsy maintsy nitoizanay satria zay mihitsy ilay izy hoe efa nitaizana atao anatin'le kanto zay dia ohatra mampalelibera hoe lasa izy dia lasa koa le zavatra natao. Dia tany amin'ny taona 20 niakatra plateau tamina fahitalavitra voalohany ohatrany ahoana le ataontsika hoe fahatsapana voalohany hiakatra iseho télé tamin'izany. Le izy tsy rehefa mampatahotra satria mbola tsy zatra dia na mahita an'le caméra sy ny sisa ara moa zany dia ohatrany hoe mampatahotra be moa ny tena koa tamin'izany mbola teo amin'ny ahoana moa filaza zany adolescent zany mbola tsy tena zatra loatra n'le fifankahitana amin'ny enregistrement amin'ny télé sy ny scène fa le fitiavan-hira matetika mandresy foana rehefa une fois tafakatra eny ambony scène aloha dia adinonao iny fa tindrikely fotsiny ny tao amin'ny RNM tao amin'ny radio Madagasikara koa anisany tena nanome ananay misy tamin'ny andron'ny Josette Ramarson sy tsy lavina rarendimby reny araka ny tenenindrina teo tena reny anisany tena tia tarika Zopanage ary nampiakatrakatra anay tamin'izany iny ny aty Madagasikara fa ny any andafy koa misy radio manontrotra anay dia radio Vazgas zay tsy tena
fan zopanage mihitsy dia tena zay manaparitaka be an'le nampalaza anisan'ny nampalaza ny hiranay any ampita zany. Miresaka an'izao hoe nivelan'izay tonga dia pita hoe nisy fotoana ianareo nitoy ny fiarahana sy ny mozika fa tapoka teo nandeha nakany ampitan-dranomasina indrina dia tato amin'izay parfait niaraka tamin'ny tarika ambony dia eo somary manontany tena kely hoe nahoana re no nitohizana le tarika zopanake fa ataontsika hoe fohifohy ny période fohifohy ny fotoana nanohizana azy dia avy ohatrany nijanona kely mihitsy dia niakon'izay indrindra amin'ny mpankafy anareo hoe nisaraka ny tarika zopanake satria tsy hentsony izy misy milaza hoe tsy eo ntsony indrindra tsy eo anatin'ilay tarika ntsony dia fariparifet sisany mamela azy dia tapoka teo tsy dia heno kely. Marina izay hoe somary natoritory-kely mihitsy ny tarika aloha zany fa natoritory-kely dia zao foaziny zalaty foaziny Elisa fa dia tonga izay fandehan'le izy. Miampy ny vahiny ny ampy ny indrina sy parfait dia misy ny naivo ihany koa miaraka amintsika ato. Anisan'ny namorona ny tarika zopanake zany ny tenako. Anisan'ny namorokira sy ny tendry fa samy mpamorona dia samy mpihira zany ny akabeazany. Dimapolo mahery eo ny hirany zopanake amin'izao fotoana fa tiako marihana fotsiny hoe ny tena voaka rakitra mbola vitsy fa ny hira efa voaforona zany mbola maromaro ihany ao aoriana ao. Le style an'le groupe zany tamin'izany fotoana zany plutôt folk tena purement folk zany. Sady le izy amin'ny hoe folk song azy zay dia tena vetivety dia tratra ny sofin'ny olona le izy. Ny hira arena-pirenena foana iny na inona mitranga na iza namorona azy na iza dia donc le hira rehefa voaforona irain'ny tarika moa le izy malaza tsara tsy malaza fa rehefa le malaza iny izy ka hoe lasan'ny olona indray hoe mba hiran'ny olona vao miara ianao faly satria ohatrany hoe mba niakatra voninahitra kely fa hoe anay zany hiry zany dia ohatrany faly ianao fa izay mbola averiko indray hoe misaotra anareo nandray anay satria zao mba fomba ampisehonay zany hoe iza zopanake satria tsy dia nisy nahalala loatra fantatro hoe be da be ny olona mahalala hoe zopanake zany hiry zany fa tsisy mahalala mihitsy hoe iza ny lohan'izy zany zopanake zany. Akoatran'le mozika inona re mba mety hoe fialamboly ataonareo na hiry zay na tsy hiry amin'ny muzika dia fafinaretana be oanay le fiarahana. Ny tiako tsy pihana manokana fotsiny zany indrina zao avy any Dilambato izy zao tonga eto izy dia tena namafisinay le fiarahana hoe andao marikena le fiarahana satria zay ny tena zava-dehibe ho an'ny zopanake. Zay ho le izy hoe miadala moa zany hoe hoe any alavitra any dia matsiaro foana zany zay le mbola fiarahanay le tena mbola mafy be le fiarahanay zany ka io le tonga amin'le hiranay hoe aty tany lavitra no mihira ho any lahy dia mahatsiaro foana. Dia zay ny lava zay ny fohy zany ahafahantsika ny fampiresaka tamin'ireto mpanakanto reto dia tsy hainy tsisy ohatranareo mankasitraka feno nanaiky ny vahiny teto amin'ny Coulison TV tamin'ity alahady ity. Isaorana feno zany ny TV Plus nandray anay sady nafinaritra no afapo. Veloma daholo tompoko, velominareo mandra-piona. Saotra betsaka tompoko.